miara-patsika rehetra tonga soa eto amin'ity foibeny Jesosy mamonjy manera tany ity. Alleluia. Ho fiara-pana manokana ny ray mpianakaviana tiako vakiana ty andininy anankiray ity, Salamo 7:20 andiny voalohany hatririmin'ny andininy fahaeniny. Etiko miarapa manokana ny ray mpianakaviana rehetra manerana ny Madagasikara. Salamo 7:20 andiny voalohany. Sambatra zay rehetra matahotra an Jehova ny agnaran'i Jesosy dia izay mandeha amin'ny lalany. Fa ho anao tokoa ny asan'ny tananao, sambatra sady ambinina ianao. Ny vatanao dia tahaka ny voaloboka mavokatra ao anatin'ny tranonao. Ny zanakao dia tahaka ny zanak'oliva manodidina ny latabatrao. Indro fa toy izano ny tahina izay lehilahy matahotra an Jehova. Hitanao avy ao zionany Jehova, ary ho faly mahita ny fahasoavan'i Jerosalema ane ianao amin'ny andro rehetra iainanao. Eny ahitany zafinao ane ianao, fiadanana ane ho an'ny Israely. Nolotra fiarabana manokana ho an'ny ray mpianakaviana rehetra ny fiangonana Jesosy mamonjy tsy eto foibe ihany fa manerana ny Madagasikara. Sotra tomposika noho ny fitahiny nomeny ity androany alahady mahafinaritra ity, afatsika mianatra ny tenin'Andriamanitra. Fanitretena no ijoroka eto rano marina dia ny ray aman-dreny filohan'ny fikambanana na tokony Toriteny androany maraina mafetidebera androany. Nomeny ny tenako moa hitondra ny afatr'Andriamanitra dia amin'ny fanitretena no ijoroka eo anoloany reto ray aman-dreny reto. Tonga amin'ny fotoana isika fana miaino ny tenin'Andriamanitra, ary andininy anankiroa amin'ny Baiboly no raisitsika amin'ity maraina ity. Izany dia hitantsika ao amin'ny bokin'i Joshua 4:20. Joshua 4:20 andininy 5:10. Ary ny asan'ny apôstôly 9:40, asan'ny apôstôly 9:40 andininy 1:30. Joshua 4:20 andininy 5:10. Amin'ny agnaran'i Jesosy, nefa raha tsy sitrakareo ny hanompan'i Jehova, dia fidinareo anio ary izay ho tomponareo. Na ny Andriamanitra izay notompon'ny razanareo tany andafiniony, na ny Andriamanitry ny Amorita izay ponina teto amin'ny tany honenanareo. Fa raha izao sy ny ankonako kosa dia hanompan'i Jehova izahay. Asan'ny apôstôly 9:40 andininy 1:30 vakiny amin'ny agnaran'i Jesosy. Dia hoy izy roalahy, minoan'i Jesosy Kristy Tompo, dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao. Terena ny Tompo. Soratsika lehibe Andriamanitra ny amin'reto andininy anankiroa izay omenantsika amin'ity alahady maraina ity. Miverina amin'ireo andinireo le teny hoe ankohonana.
Josoa dia nyteny hoe za sy ny ankonako manompo an Jehovah izay. Ny asan'ny apôstôly kosa ny teny izay nataony apôstôly Paoly tamin'ilay pénitentiaire anankiray rehefa afaka nigadra tao amin'izy ireo, minozy izy an Jesosy Tompo dia hovonjena ianakaviana dia ny fisininy atao hoe ray ao anatin'ny tokantrano, ny fisininy atao hoe reny ao anatin'ny tokantrano, ary ny fisininy atao hoe zanaka. Ireo zavatra anankitelo ireo no mahafely le teny hoe ankohonana na fianakaviana. Androany dia tiako hoentina aminao ny makasika an'izany lohahevitra anankiray izany. Raisika le hoe ny ray amaray azy. Faharoa, ny reny amavady azy, tsy mazanaka, ma reny mpianakaviana azy, ma vady azy. Dia ny fahatelo, ny zanaka amazanaka azy. Ireo tepoka anankitelo ireo nomen'Andriamanitra antsika amin'ity fotoana maraina ity. Dia raina ny Tompo. Tamin'ity herinandro ity izay dia nisy rahalahy anankiray nitarika anay tamin'ny ankonana anankiray. Tonga tany izay mivady ary ankonana azo eritreretina hoe mampalahelo satria misy fanafinana ataony devoly tamin'io ankonana io. Tsy teneniko eto hoe zona zao fa nitaritiny rahalahy zay nakany an'ilay tokantrano. Satria tafiditra ao anaty ny asan'ny pastera, tsy mivavaka ho an'ny marary fotsiny, vavaka ihany koa ho an'ny ankonana. Dia namangy an'io tokantrano io izay nanao délivrance ho an'io tokantrano io, nanapaka ny ozy natao, ary dia nanomboka nitsodrano azy mba ho tokantrano ho ankonana ho ao anatin'ny valan'i Jesosy. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra fa nanapa-kevitra izy mianakavy ary tonga eto zany ankonana zany zao maraina izao. Ety am-piandohana dia miteny aminao, ho tahinany ny ankonana rehetra zay tonga eto androany. Ho tahinany ankonana rehetra tonga eto androany. Ho asoaviny Andriamanitra ny fianakavianao, ho asoaviny Andriamanitra ny ankonanao, dia hitany ankonanao Andriamanitra androany. Ry havana, iverenantsika ilay teny teo manao hoe ny ray amaray azy. Tsy tokony ho adinotsika fa Paoly dia nampianatra. Hebreo 12:7 vakitsika avy hatrany. Hebreo 12:7. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary koa isika dia manana ny ray ny nofontsika ho mpanafayantsika ka efa nanaty azy. Tsy mainka avany aniketsika ny ray ny fanahy ka ho velona isika. Resan'ny Paoly eto hoe sika ozy dia manana ny ray ny nofontsika. Izany hoe raitsika ara-nofo, papantsika niteraka antsika. Ray ny nofo. Ny olona rehetrarehetra dia samy manana ny ray aman-dreny, manana ny pampany. Anisany anankiray resan'ny Paoly eto hoe ray ny nofo, ray ara-nofo, ray niteraka anao
babanao na ny papanao. Faharoa, resan'ny Paoly ihany keo eto hoe misy keo natao hoe ny ray ny fanahy na ray ara-panahy, dada ara-panahy, na ihany keo hoe mpanompon'Andriamanitra, paster, ray ara-panahy, ray niteraka ara-panahy. Resan'ny Paoly hoe izy reny ihany keo dia ray ihany keo. Ao amin'ny Matitoko 7:7 John mpanao batisa tamin'ny batisany dia niresaka ny aminy hoe Abrahama, aza mieritreritra hoe manana ny Abrahama ho rainay, natsoina hoe Abrahama ray. Ao amin'ny John 9:9 resan'i Jesosy hoe Abrahama rainareo, ray Abrahama. Paoly miteny Romanina 4:7 Abrahama dia natao ho ray ny firenena maro, na ihany keo hoe ray ny mino, ray ara-panahy. Tena misy ny hoe ray ara-panahy. Timoty 1:2 Timoty 1:2 amin'ny agnaran'i Jesosy, mamanga ny Timoty tena zanako amin'ny finoana, fahasoavana, famindram-po, fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Paoly miteny mamanga ny Timoty tena zanako amin'ny finoana, tsy zanako ara-nofo, zanako ara-panahy, zanako amin'ny filazantsara, zanako amin'ny fahasoavana, zanako amin'ny finoana. Korintianina 1:4-5 Korintianina 1:4-5 amin'ny agnaran'i Jesosy. Fa na dia manana mpampianatra ray alina ao amin'ny Kristy aza ianareo, dia tsy maharay ianareo, fa izao no niteraka anareo amin'ny Kristy Jesosy tamin'ny filazantsara, ray ara-panahy. Na dia manana mpampianatra ray alina aza ianareo, hoy Paoly, za ihany mipapa anareo, za ihany no ray anareo, za ihany no miteraka anareo tamin'ny filazantsara. Mazava zany a fa misy natao hoe ray ara-panahy, ray ny fanahy, dia ny mpanompon'Andriamanitra zany. Dia raina ny tompony amin'izany. Ao amin'ny Efesianina 5:20 Efesianina 5:20, Galatianina 2:9, Korintianina 1:5-9 dia miresaka Paoly ny amin'ilay ray anankiray sarobidy dia Andriamanitra. Ao amin'ny Korintianina 1:5-9 Andriamanitra ozy a dia iray ihany, dia ny ray, na le hoe père, dia ny ray. Zany hoe misy zany ray nofontsika niteraka atsika, misy le ray ara-panahy, mpanompon'Andriamanitra. Tsy tokony ho adinitsika koa fa Andriamanitra ihany koa dia ray. Jesosy dia nampianatra vavaka, Mateo 9:7 hoy Jesosy hoe rainay izay anandanitra. Dia hoy zao aminao androany hoe raitsika azy eo an-danitra ao. Ho avy ianareo azafady. Gamba mety misy tonga ento tsy manana ray intsony, taka tsy manana ray intsony, tsy manana reny intsony. Ny fanesesy maty ny any mamako, ny papako, ny zandriko faralahy, ny zokiko, tsy manana ray. Aza atao zavatra mampalahelo anao zany, fa androany aho dia mampahery anao, fa misy ray tsara indrindra manome masoandro ho an'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy. Misy ray tsara indrindra izay mandatsaka ranon'olana amin'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy. Ny anarany atao hoe Andriamanitra, ray be fitiavana.
ray mamindra fo. Alleluia. Jakoba toko voalohany andiny fito amby folo. Zao ny lazainy Jakoba manao hoe ray izay tsy misy fiovaovana. Ny papa rehetra hita ambony tany mety miova. Baiboly koa miteny Hebreo toko fahatelo amby folo andiny fahavalo fa Jesosy Kristy no tsy miova. Malaki andiny fahatelo zany Jehovah tsy miova. Andriamanitra izy no ray tsy miova. Alleluia. Salamo valambelopolo andiny fadimy. Ray ny gamboty izy, ray ny mpitondra teny izy, ray izay miantra anao, ray izay mihevitra anao, ray izay mikarakara anao, ray izay mahafantatra mahazo anao, ray izay te hanampy anao raha mety anao amin'ny alahady maraina ity. Zao ny voasoratra ao amin'ny Lioka toko 1:1 andininy fahatelo amby folo. Lioka 1:1 andiny telo amby folo amin'ny anaran'i Jesosy. Koa raha ianareo na dia ratsy aza mahalala nome zava-tsoa ho an'ny zanakareo, tsy mainky avany ray izay anandanitra no hanome ny fanahy masina ho any izay mangataka aminy. Ianareo Jesosy ray mahalala nome zavatra tsara ho an'ny zanakareo. Rangatany, mofo, angatany, atody, angatany, azandrano, tsy manome zavatra hafa. Dia Jesosy mihoatra lavitra noho izany ilay ray ao an-danitra. Alleluia. Zay afaka manome izay zavatra rehetra ilainao. Ilay ray manome ny fanahy masina, ilay ray manome zava-tsoa. Fantatr'Andriamanitra zay tokony ho anao androany. Zany ilay raitsika ao an-danitra ao. Ray tsara izy, ray mamindra fo izy, ray be fitiavana izy, ray manasitrana izy, ray mikarakara izy. Zay rehetra ilainao menanao androany. Ny ray amin'ny maharay azy. Somary mamaky andiny maro tsika androany, hiezaka hifefotoana. Raitsika ilay teboka voalohany, ny ray amin'ny maharay azy. Korintianina faharoa toko 12. Korintianina faharoa toko 12 andiny 4:4. Dia somary mandeha malakilaky satria tsy voafiako ny fotoana raha tsy mandeha malakilaky kely aho. Korintianina faharoa toko 12 andiny 4:4. Amin'ny anaran'i Jesosy, indro efa fanoteliny izao no vonina akaty aminareo aho, nefa tsy havaky tratranareo, fa tsy mba ny fanananareo no tadiaviko fa ianareo. Fa tsy ny zanaka no tokony hiaro ho an'ny ray aman-dreny, fa ny ray aman-dreny no tokony hiary ho an'ny zanany. Ny ray, ny tena ray, hoy Paoly apôstôly, mametraka zavatra tsara ho an'ny zanaka, miaro ho an'ny zana. Alleluia. Ry ray mpianakaviana, ianao no tokony hametraka zavatra ho an'ny taranakao. Mividy tany, mividy trano, mividy zay rehetra mety ilain'ny zanakao. Ny ray ozy izy, zay maray ny ray, mapapa ny papa, miaro ho an'ny zanany. Dia raina ny tobo. Titos toko 2:4. Ny ray ihany koa dia tokony ho tiany zanany, fa tsy hevitra ny zanany hoe zaza tsy nirina. Zay manko efa tsy naniry teraka zay fa accident zay sy madama dia nahazo an'io zaza io zay. Tena misy olona manao an'izany. Dia trano fakely izany dia ambetibety teny, ambetibety ndresaka, omen'ilay ray aman-dreny an'ilay zanany. Io inge zaza tsy nirina io e. Io inge efa nataonay mihitsy hoe alfa voalohany dia omega ny farany. Mbola nisy an'io ihany.
tiana ny zanakao. Rirem-pianakaviana tiavo ny zanakao. Zay maharay ny ray. Amen ve zana azafady? Ny ray ihany koa natao ananatra ny zanany izy amin'ny fotoana mamety rehetra ananarany ny zanany. Obolana 7 andininy 4 somary mamaky miadana mba voarainao tsara ny andininy. Obolana 7 4 obolana 7 andiny 20 obolana 7 Hebreo 12 andiny 17 ny ray ny tena ray mananatra ny zanany rehefa misy zavatra disy tsy mety ataony zanany. Tsy mety ny fitafinao, tsy mety ny toetranao, tsy mety anaka ny fiteninao. Tsotra zany fandraisana vahiny. Zay le ray mananatra izy. Alleluia. Mananatra ny zanany amin'ny fitafy, mananatra ny fiteny, mananatra ny fomba fitondran-tena. Zany atao hoe ray papa. Efesianina 4 amin'ny andininy 4. Paul dia miteny, ianareo ray aza mampasosotra ny zanakare mandrakariva. Ny ray ihany koa tsy tokony ianao zay atezitra ny zanakao. Mba mampahery, ray mampahery, miankorazy ny zanakao. Anala fanadinana izy, vitanao io anaka, tavita ianao amin'ny anara. Tena ray mampahery. Alleluia. Tsy mampatezitra. Ray mampahery ny zanany. Dia raina ny tompony amin'izany. Ray zay saro-piaro ny amin'ny ankonany. Tena ray. Tsy manome ny zanany lanjanany vavy ho an'ny jentilisa. Tsy mivarotra ny fananany ho an'ny zavatra hafa. Ray tsara. Deuteronomia 7 andiny 7 hatramin'ny 4. Genesis 4 andiny 1 hatramin'ny 4. Abrahama rehefa mitady vato ho an'ny zanany tany amin'ny minina alefany ny mpanompony. Zay le ray tsara zay. Andriamanitra miteny manao hoe olonay amin'ny masonao ho tsilo amin'ny tehizanao raha tikanao zany. Ny ray tsara saro-piaro amin'ny ankonany, tsy varotra ny ankonany. Alleluia. Mateo 7 andiny 3 hatramin'ny 4. Ny tena ray dia mitondra ny zanany ao amin'ny Jesosy, tondra ny zanany ao amin'ny Kristy, tondra ny zanany ao amin'ny fitaom-pivavahana. Tsy mitondra ny zanany any amin'ny balina, tsy mitondra ny zanany any amin'ny baolina, tsy mitondra ny zanany amin'ny zavatra hafa, fa mitondra ny zanany ao amin'ny Jesosy Kristy. Zay le ray. Joela 1 andiny 7, Deuteronomia 4 andiny 7. Ny tena ray mampianatra nampory amin'ny ankohonany ny fisiny fitsaran'Andriamanitra, ny fisiny elo. Mampianatra ny zanany n'olo tena ho amin'ny batisy. Zay le ray. Ampianariny ny zanakao, zanakao ampianatra ny zanany. Ny ray dia mampianatra ny zanany fatahorana an'Andriamanitra, mampianatra ny fisiny fitsarana, ny fisiny elo, mampianatra azy n'olo tena. Rakizy malora tena tahaka anay ho atao batisy. Zany natao hoe ray. Alleluia. Salamo 3 andiny 3. Ny tena ray miantra ny zanany ny masona. Tsy vao mihetsika ny zanakao dia efa te maina. Tsy vao mihetsika ny zanakao dia daka. Tsy vao mihetsika manao fahadisoana ny zanakao dia totondry. Zany ny tena ray. Ny tena ray tia ny ankonany, miantra ny ankonany,
mijery ny ankonana izy dia miteny hoe tiako reto akonako reto, rankizy tiako nareo, tiako nareo. Vina retsika mba andeha hitsangatsangana, vina retsika mba andeha amin'ny la gastro, vina retsika mba andeha zay le ray. Zany ange andrasan'ny zanakao aminao ray mpianakaviana, fa tsy hoe kerikerina lava daka temainy ramiat. Halleluja. Timoty voalohany toko fahadimy andiny fahavalo, Timoty voalohany toko fahadimy andiny fahavalo, amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha misy tsy mamelona ny azy, indrindra fa ny ankonany, dia efa nandany finoana izy, ka ratsy noho ny tsy mino azy. Ny ray mamelona ny azy, zay le tena ray. Karakara mampianatra ny ankizy, mandoa ny ekolazy ny ankizy, mijery inona ny banga, inona ny tsy ampy, inona ny ankizy nilainareo misy godevy ihany, aona ny ekolazy, inona zao zavatra ilaina volana amina, tena manampy, mamelona ny ankonany. Halleluja, halleluja, halleluja. Luka 3:20, ny raya dia natao hivavaka ho an'ny zanaka, tena mivavaka ho an'ny zanaka. Zay nge nataon'ny Joba toko voalohany 15, manokana fotoana mihitsy Joba amaray azy, tondram-bavaka ny zanany, tompony ankonako, vonjeo, afao, taio ny varotra ataony, taio ny asany, asandrato mihoatra noho ny olona rehetra izy. Zay le ray mivavaka ho an'ny ankona. Halleluja. Hebreo 2:10, Hebreo 2:20, amin'ny anaran'i Jesosy. Finoana no notsofany sakarano any Jakoba sy Esau ny amin'ny zavatra ho avy. Isaka lay ray mpianakaviana nataony tamin'ny zanany, satria tena ray izy, nitsodrano ho an'ny zanany izy. Zay le ray tadiavana, tsy le ray le mamoaka teny nozonozo, raha mbola zany papanao tsy ambininy ianao, raha mbola zany teraka anao tsy tafavoaka zany ianao, raha mbola zany. Tena misy ray manao an'izany, manozona zanaka. O miteny io vavany io dia ozona mivararaka amin'ny voaka. Ry ray mpianakaviana, tsofo rano ny zanakao, aza tsaratsaraina lava izy, mba hampaherezo izy, hometsodrano izy mba ho tafavoaka. Halleluja. Zay ny maray ny ray zay, mitsodrano izy, mivavaka izy, tondra ny ankonana ao amin'ny Kristy izy, ary dia mipetraka ho ray tsara mandrakariva. Maniry mba hisy ray tsara be dia be eto amin'i Jesosy mamonjy fohy be akorin-drano. Ny reny amin'ny mahavady azy. Mari tsara fa fête de père androany, aloha resantsika le ankonana. Halleluja. Lay reny amin'ny mahavady azy, izay tokony fantany amin'ny mahavady azy. Rehefa miresaka ny amin'ny ray mpianakaviana tsika dia tokony fantatsika koa fa zay le mahankonana misy reny mpianakaviana. Betsaka amin'ny reny mpianakaviana tsy mahafantatra zay tokony ataony. Paul dia miteny Efesianina 5:20, 4:5, ny vehivavy dia tokony nanaiky ny vadiny amin'ny zavatra rehetra. Ny vehivavy dia tokony ho tia ny vadiny. Ny reny amin'ny mahavady azy, tiavo ny vadinao. Hoy aho hoe tiavo ny vadinao.
teraka fisaram-panambadiana be dia be ny fienina ny fitiavan'ny vehivavy ny lehilahy ao anatin'ny tokantrano. Ny vehivavy mangataka GTM nefa tsy mahay manao GTM amin'ny vatiny. Marina zany. Mahafinaritra azy ny mandre mivantiny mitory fitiavana amin'ny tiako be ianao aneny. Tena tiako ianao. Sambatra manana anao. Handray. Fa izy sy mba mitory fitiavana ho an'ilay rangafady. Zay raha tiavo ny vadinao. Alleluia. Dia vara tokony ataonao zany, zay mareny anao ao anatin'ny tokantrano mahavady anao. Efesianina toko 5. Efesianina toko 5 3:30. Amin'ny agnaran'i Jesosy. Efesianina 5:3:30. Na dia izany aza, samy tiany vadiny tahaka ny tenany ianareo lehilahy rehetra. Ary aoka kosa ny vavy anaja ny lahy. Manaiky amin'ny mahavady anao, manaiky ny vadinao amin'ny zavatra rehetra. Tia azy, manaja azy, tsy mamingavinga vady. Vehivavy mamingavinga vady, fa manaja ny vadinao. Petera 2:7-9. Petera 2:7-9 amin'ny agnaran'i Jesosy. Dia tahaka ny Sara zay nanaiky any Abrahama ka nanao hoe tompoko, dia zanany ianareo raha mba manao soa ka tsy matahotra zay fampitahorana na inona na inona. Toy izany koa ianareo lehilahy, miara-mitoetra miaraka ny marina, manaja ny vavy tahaka ny mety atao, mifanaka malemilemy kokoa, sady mpiara-mandova ny fahasoavan'ny fiainana, mba tsy voasakana ny fivavahanareo. Sara nanao any vadiny hoe tompoko. Ahoana zany tompoko? Fa tsy nitonony tamin'ny anareo. Ahoana rakoto? Ahoana rakoto? Ao ianao zany mba miantso ny vadinao amin'ny anarany zanakao. Ahoana dadany ihany? Fa Baiboly eto dia miteny ny vavy tokony anaja ny lahy amahavady azy. Alleluia. Dia tahaka ny Sara zay niteny tamin'ny Abrahama hoe tompoko. Fa tsy mametapetaka narapetaka ao anatin'ny tokantrano. Betsaka ny vehivavy mametaka narapetaka ao an'ny lehilahy ao anatin'ny tokantrano. Aloha tsy teneny keto. Dia tsy tonony tsy ajany le vadiny fa omeny anarana. Ao ve ihany, ao ve. Manaja ny vadinao. Alleluia. Ny fampiteny tokantrano, sera sy frera, ny tsy fisiany fitiavana, tsy fisiany fifanajana, tsy mifampiainy, tsy mifanampy, tsy mahay mifaneho fitiavana, tsy mifanaja. Zany marava sy mapodika tokantrano maro. Malakia toko 2:4. Malakia toko 2:4 amin'ny agnaran'i Jesosy. Ny vehivavy amin'ny mahavady azy, ny tokony fantany. Malakia toko 2:4 amin'ny agnaran'i Jesosy. Nefa hoy ianareo, nahoana? Satria Jehovah ny vavolombelona aminao sy ny vadiny fahatandranao zay nofitahanao, na dia namanao sady vady efa vita fanekena taminao azy izy. Ny vadinao io no namanao. Tadidio zany tenin'Andriamanitra. Mety manana namana be dia be ianao, manodidina anao amin'ny tokantranonao, miteny tsara, miteny soa, manambitamby, saira amahavady ianao, ny tena namanao io rangavadinao vita fanekena taminao. Any ianao ny tokony tantara problema be dia be, raha tokony tantara na namanao hafa ianao, fa io ny tena namanao. O problema ny vehivavy be dia be,
mametraka trosy eto mametraka trosy eto io tsy miteny problème amin'ny vatiny io tsisy vola nge tsy am fa mitrosy eto mitrosy eto mitrosy eto mitrosy eto mitrosy eto tonga ny fin de mois farany volana lana ny liana trosany vola ao anatin'ny tokatrano. Raha tsy manao an'izany izy a tia kely mandefa volana amin'ny papa sy mama, vidiana trano, vidiana tany, vidiana kisoa, vidiana omby. Le rangaha vadina tatokatrano tsy mahalala ninina, izy efa manana trano any, izy efa manana kisoa any, izy efa mampiteraka kisoa mampiteraka omby any. Fa ny vadinao no namanao, izy ny tokony hanambaranao tsy ambaratelo amavady azy. Satria io lazain'ny baiboly manao hoe vita fanekena taminao vadinao sady namanao. Tokony ho tia azy ianao, tokony hanaja azy ianao, tokony hanome voninahitra azy ianao amavady azy. Kolosianina 3:7. Ny vehivavy amin'ny mahavady tokony hianatra mahay mandefitra. Miala tsiny, misy vehivavy masika lava, tokatrano tsisy tambitamby, sakay kely rano, tsy kitihana, vao miaona dia aty. Azo mena tsiny vadinao lasa mandeha mijery adina kolazy, mandeha mijery boly izy, mandeha mijery baolina izy, mandany fotoana any amin'ny sisiny any. Naona tsy hainao ny mitondra ny tokatranonao, amavady ianao, kisitana, tsy kitihana, sakay kely rano, masika, vao miaona tsisy teny mamy, tsisy teny tamotamo, tsisy teny fampahirezana. Ankizy tenana no iaonana ao anatin'ny tokatrano maraina mandra-parivany andro. Zany no mahatonga lehilahy tsy tafatoetra ao anatin'ny tokatrano. Ho vano famindranao. Tsy mety zany. Maiza mandefitra. Aza ty mitsaratsara lehilahy. Vao nivoaka ny tokatrano hatramin'ny maraina ry tony tsy hita izay hoentina mandra-parivany andro. Miala tsiny, misy manao an'izany. Vao nivoaka ny tokatrano hatramin'ny maraina ry tony ozy tsy hita izay hoentina. Lehilahy mandanindany andro mitenetine pony. Aza ty mitsaratsara, aza ty ady, mianarany mangina, mianarany mandefitra. Dia ho tonga ao anatin'ny tokatranonareo ny fiadanana, ny fiainana, fahasambarana. Dia ho ankonana mahafinaritra ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Miala tsiny. Misy ty mpanompon'Andriamanitra, nomen'Andriamanitra fahalalana makasika ny fanambadiana. Dia nizarany telo mihitsy ny azy ny fanambadiana ozy misy natao hoe catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3. Za tsy miteny hoe ianao fa ino fotsiny. Ianjaranao mitsara tena. Miala tsiny sera. Fetiny ray andro any aloha mba mpianatra. Alleluia! Ka za tsy miteny hoe ianao fa ao anatin'ny kategoria firy ny misy anao. Le vehivavy ao anatin'ny kategoria voalohany. Le vehivavy lehibe tsy miteny, tsy miteny. Kategoria 1 zay izy. Izy tsy miteny. Zay le karakterany, zay le toetrany. Vehivavy tsy tia manao ninino ao anatin'ny tokatrano. Kategoria 1 zay. Tsy manao rara izy. Vehivavy tia miady amin'ny rafoza. Kategoria 1 zay. Vehivavy tia miady amin'ny zopavy. Kategoria 1 zay izy. Vehivavy tsy mba mahakarakara ny vadiny io, fa ny tenany voakarakarany fa ny vadiny tsy voakarakarany. Kategoria 1 zay izy. Tena miala tsiny.
mandany fotoana lava amin'ny zavatra hafa no ny fandaniana fotoana ny fikarakarana sy firesahana amin'ny vatana ao anatin'ny tokantrano. Kategoria. Ny vehivavy tafiditra ao anatin'ny kategoria faharoa dia ilay vehivavy masika. Enjakenja. Mavita manepatepaka sy mitsaratsara lehilahy masom-bahoaka. Kategoria D zay izy. Za tsy miteny anao fa za mampianatra. Anao kosa zay mba mampianatra e. Marina ve zany azafady? Alléluia! Kategoria D. Aloha tsy teneniko daholo fa apahany fotsiny. Ilay vehivavy tafiditra ao anatin'ny kategoria fahatelo, ilay miantso fifarana isan'andro isan'andro. Tsy nataon'ny papanay anay zao hoe tsotra zao nitondrany papanay sy mamanay anay. Farana andeferaka aminao zao, aleoko misaraka aminao, aleoko tsy manambady, aleoko tsy misy, sy ny sisa sy ny sisa sy ny sisa sy ny sisa. Kategoria fahatelo. Ireo no mamaritra santionany toetrany vehivavy. Ry havana, tiako tahin'Andriamanitra ny ankonana rehetra tonga eto androany. Na ny ray mpianakaviana, na ny ray mpianakaviana. Ndahiditra miteboka fahatelontsika, ny zanaka mahazanaka azy. Exodosy 20 mandeha ny orantsika, Irimina 9:20. Ny ankonana mafe ny ankonana vady, ray, reny, zanaka. Exodosy 20:20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Exodosy ny toko 20:20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Manaja ny rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao ao amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitrao ho anao. Eritrereto tsara, amazanaka anao, ny tokony ataonao amazanaka anao voalohany. Ny zanaka rehetra tokony hanaja ny rainy. Na ray ara-nofo io, na ray ara-panahy io, raha manaiky ianao fa zanaka ianao, ajao ny ray aman-dreninao. Ovy azafady. Manasa an'ireto ray aman-dreny eto mba hitsangana kely azafady. Ry akoron-drano, reo no ray aman-dreninareo. Aza mitomany randrana tsy sazanao. Misy ny olo hafa hoe zay raha ohatry zao, ohatry zao mihitsy ny lainay, ohatry zao mihitsy ny tianay. Fireo ny ray aman-dreninao. Marina fa amin'ny taona izahay zanaka, zandry amin'ny taona, fa izahay dia napetraka Andriamanitra eto ho ray aman-dreny. Mifeny Madagasikara. Raha manaiky ianao fa zanaka, ajao ny ray aman-dreninao. Aza tevatevaina, aza ratsiana amin'ny Facebook, aza lana baraka. Reo ny ray aman-drenao ry Jesosy mamonjy. Tokony anaty ianao. Azo toerana ray aman-dreny. Paoly miteny, bokin'ny Romanina 3:20, nampianarin'ny Paoly apôstôly, fa izay misy hozy izy dia tendren'Andriamanitra. Romanina 3:20, amin'ny 17 dia lazain'ny Paoly manao hoe aja amin'izay tokony ho ajana. Timoty voalohany toko 5, raisitsika amin'ny 17:20. Timoty voalohany toko 5. 17:20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ny olona izay mitondra tsara
atao tokony ahazo fanajana roeny indrindra fa izay mikely aina amin'ny teny sy ny fampianarana. Mihoatra izy. Hazalana baraka ny ray aman-dreninao. Hajao izy. Manaja ny rainao, manaja ny reninao. Alleluia, alleluia, alleluia. Zanaka manaja ny rainy. Zay ny tokony ataonao, zanaka mazanaka anao. Ajao ny rainao. Faharoa, oapolo toko voalohany andiny fahavalo, andiny fahasivy. Kolosiana toko fahatelo tsy vakina tsony andiny roapolo. Ny zanaka natao iaino ny fananarany ray. Tongavanao miaino fananarana, tongavanao miaino fampahirezana. Fotoa afaka maraina, fotoa mpivoriana andavanandro. Tongava ianao. Raiso mianatra omeny. Raiso zay zavatra tsara omeny. Izy ny olona sasany ange tsy manao an'izany. Rehefa sanatria tonga ny fahafatesan'ny pasteur Honoré dia hoe le toetra zao nampiavaka amin'ny pasteur Honoré. Zao nampiavaka azy, zao nampiavaka azy, zao nampiavaka azy, zao mampiavaka azy. Velona ny fizia tsy mba nihaino nianatra nataony ianao. Tara any amin'ny famaty any zay vao avoaka hoe zao trop tard. Fa izao ianao ilaina miaino. Levitiko 7:20 andiny fahatelo. Zanaka mazanaka azy tokony atahotra ny ray aman-dreny. Alleluia. Efesiana toko fahaenina andiny voalohany. Zanaka mazanaka makato ray aman-dreny. Manaja azy, makato azy. Timoty voalohany toko fahadimy andiny fahaefatra. Timoty voalohany toko fahadimy andiny fahaefatra. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa raha misy mpitondran-tena manana zanaka na zavy, aoka ireo hianatra aloha aneo izay toe-panaraka an'Andriamanitra ao an-taniny, ka amalosoa ny ray aman-dreniny, fa izany no ankasitrahana eo mason'Andriamanitra. Ny zanaka natao amalosoa ny ray aman-dreniny. Ianao zany mba tokony mba miankoraze koa ny rainao e. Zay izy. Alleluia. Zay miankona. Mamalosoa ny ray aman-dreny. Zany ozy izy nakasitrana eo mason'Andriamanitra. Zanaka mazanaka azy, manaja izy, makato izy, miaino anatra izy, mamalosoa ny ray aman-dreny. Alleluia. Riafana malala. Mirary aho raha mirary. Mba hisy ankonana be dia be mahafinaritra eto amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy. Ankonana tsara. Zanaka tsara. Reny tsara. Ray tsara. Mba fantatra moa amin'ny Baiboly ny atao hoe ray tsara. Ny ray tsara dia lazain'ny Baiboly manao hoe olony finoana izy, olony faherezana izy, olony iosotr'Andriamanitra izy, olony fitahian'Andriamanitra izy, mitavoaka ao anatin'ny tokantrano, mitondra fitahiana ho any ankohona. Iray izay mampanjaka fitiavana ao anatin'ny tokantrano. Ray izay mampiresaina ny ankonana ao anatin'ny tokantrano. Tsy ray mampizarazara, tsy ray misotro toka, tondra zavatra ozona ao anatin'ny tokantrano. Retsa! Mampianatra ny ankonana ho anana fitiavana. Mampiray fo, mampiray saina. Zany no ray takian'Andriamanitra eto amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy. Zao koa tadidio farany melohan'ny vavahana. Ny ray rehetra dia tokony hianana natao hoe niosotry ny ray.
Mba fantatra mora ala ray mpianakaviana fa misy natao hoe osotro ny ray. Ny ray a dia tokony hianana natao hoe osotro ny ray. Zany osotro ny ray zany a dia lasan'ny Baiboly manao hoe osotro ny fandresana. Tena ray tsara rehetra tao amin'ny Baiboly manana zany karazana osotro ny fandresena zany. Mekanao fotsiny ny andininy fa tapitra ny ora. Genesis 4:4 hatramin'ny 9:20. Jere Abrahama papo ny ankonany Lota. Ilay ray mpianakaviana manana osotro ny ray. Itsy ny teny manao hoe aza mbola manana ankonana be deaibe fa lao an'iny. Fa nivoriny ny andevo lahy andevo vavy zay matatsambatra ndaotsika. Andeha navitra ny Lota. Ankonako. Tena ray marina manana ny osotro ny ray. Osotro ny mpandresy. Tsy namelany Abrahama raha tsy tafavoaka amin'ny fandresena Lota. Davida Samuel 1:30 hatramin'ny 9 papo ny ankonany. Fa ny osotro ny ray tsy namipetrapetraka ny Davida. Tady ny fomba rehetra izy ary dia niteny mihitsy tamin'ilay mpaminany etatiny efoda ao iresaka amin'ny Jehova. Aiza ny ankonako velona sa maty tsy manaiky aho tsy mety avokako reny tsy mety hoentiko amin'ny fandreseny reny. Osotro ny ray. Dia osy Davida tamin'Andriamanitra hoe Andriamanitra hoenjeko ve tratrako ve mbola velona ve ny ankonako. Hoy Andriamanitra enje fa tratranao atolotro ampelantananao satria ray anao manana ny osotro ny mpandresy. Joba 3:15 potika ny fiainany potika ny ankonany rehetra. Lehilahy manana ny osotro ny ray. Tsy kivy izy potika hatramin'ny fikaramana potika ny fiompiana potika ny trano rehetrarehetra. Fa Joba dia miteny na dia amono ho azy izy mbola natena azy ihany aho mbola natena azy ihany aho mbola natena azy ihany aho. Le ray manana ny osotro ny ray. Tiako ny ray rehetra androany anana zany osotro ny ray zany. Mety sy naomby anao hatramin'izay aho riny ty toriteny ty aomby amin'izay ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Hotahinany ny tokantranonao, hotahinany ny fivelomanao, hotahinany izay rehetra ataonao. Itopatopako amin'ny fiainanao ny fitahin'Andriamanitra. Romanina 7:30 ray manoatra ny mpandresy. Ray manoatra ny mpandresy. Mba mitsangana ray izay manoatra ny mpandresy rehetra tonga eto hoe mba mitsangana ome voninahitra Andriamanitra manao valelo mabe ho an'i Jesosy. Reo le ray manana ny osotro ny ray. Tsofinay rano ianareo androany mba ndray ny fitahin'Andriamanitra. Tsofinay rano ianareo androany mba ho ray mpianakaviana mandresy. Vonina vena re sera taotsika mba hanokana mba hiankorazeny reto ray mpianakaviana reto. Mila vavaka izy reo. Indraindray mety ianao mareny mpianakaviana anao mery hoe ny any vadiko maditra ny any vad. Ianao ve famba mivavaka ho azy. Ianao ve mba fananokana fotoana ho azy. Ianao ve mba fanotomana ho azy. Fotoana mety androany. Ny ankonana tian'Andriamanitra ho tahin'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra ho mpandresy. Tian'Andriamanitra hivoaka amin'ny fiainana feno fandresena. Oi Josoa eto ampamarana. Izaho sy ny ankonako. Izaho sy ny ankonako. Anompo zahay. Tsika rehetra zay tonga eto androany. Tsika rehetra. Asa mety ato zao ny ankonanao. Sasany mety any ny ankonany. Tsika rehetra. Tsisy any devoly na de ray azy. Na de ianao zay vaovao tonga eto. Tsika rehetra an Jesosy. Ka tsika rehetra mihitsy nalolotra amin'ny tenantsika. Ary dia teny hoe Andriamanitra indreto izao sy ny ankonako. Anolo tena ho anao androany.
afatsy zay tsy afa mihetsika angamba ry ampipetrahana ry fa zay mbola afaka manao dingana tongava fa ivavaka ho anareo pasteur efatra amin'ny rahalahy ito itsodrano amin'ity fety de perdi ianao sy ny akonanao ianao sy ny akonanao mety hitanao ny akonanao fa ataovy saratsaina fotsiny hoe ato zao ny toerana misy azy ary ny plasiny fa ianao na de vovozy anao tonga eto tongava eto aloha tongava eto vavaka ho anareo tsodrano anareo ny rehetrarehetra tongava eto izy vavaka manokana ho an'ny ray mpianakaviana ho an'ny reny mpianakaviana ho an'ny zanaka ho atao amin'ity alahady maraina ity anao ira fiderana anankiray tsika rahalahy dia ao anatin'izay dia iaontso ny rehetrarehetra ao mpanolotra ny fiainany izaho sy ny ankonako ho an'i Jesosy ekeo tompo totsika izay ry zay dia nokana vavaka manokana ho anareo pasteur ny foibe akorondrano ray mpianakaviana ndray osotry ny fandreseny reny mpianakaviana ndray osotry ny fandreseny zanaka omby aninoa nolora kiote zasy nakonako tsy ngalatra oety miaraka aminao ny poketranao na tanora na zaza na sekola laty miaingana amin'ny toerana misy anao fa tongavanao eto dia maneho atrano fa ianao dia vonina katoan'Andriamanitra zao fanatitra izao aka ny fanahy rotsakavika vavaka ho any akonana rehetra zay androany tiana ho tain'Andriamanitra ny akonana rehetra afokeatsika ho anao ny tenako ho anao ny tenako retompomasina ekeo tompo ekeo tompo zao fanatitra izao aka ny fanahy aka ny afovao irehatra ndray aka ny afova sandratika manondro lanitra amin'ny tanantsika rehetra angoreo ny zava zao sy ny akonako anompatsyaby izay fanatitra izao kaokay fanahy irotsaka miko zao dia ivavaka tsika asandrato balondrony lanitra amin'ny tananao ray mpianakaviana reny mpianakaviana ry zanaka rehetra ny akonana rehetra sodrano anareo izay vavaka ho anareo izay mba andreny fitahina fiainanao tokatranao tokatrano mpandresy amin'ny anaran'i Jesosy tapitra manomboka amin'ity fotoana androany ity fampijaliana ataony satana amin'ny akonana rehetra anolotra ny fiainany sy mitenany zaho sy ny akonako zaho sy ny akonako hanompany Jehova izay da itopo ny akonana rehetra zay tonga manatona ny altara amin'ity maraina ny alady ity sekola lahady mitanora vehivavy lehibe lela lehibe ry mpianakaviana manana ny osotry ny fandresena reny mpianakaviana manana ny osotry ny fandresena tsy raray avy mivoaka mpandresy amin'ny anara maherin'i Jesosy amin'ny anara maherin'i Jesosy tapatapahana ny zioka rehetra tapatapahana ny iozina rehetra tapatapahana ny asa amin'ny devoly zay mamatotra ny akonana mamatotra ny tokatrano vana izany amin'ny anaran'i Jesosy sodrano azy ireo andray ny herin'Andriamanitra andray ny fitahina andray ny famonjena andray ny fanafana amin'ny anaran'i Jesosy votsorako zany amin'ny anaran'i Jesosy votsorana izany amin'ity alady maraina ity tahinao any akonana rehetra
zay manolo tena ho anao eto amin'ity Jesosy mamonjy ity. Iasa mahery ianao vana ny fatorana rehetra, resy ny asa amin'ny devoly, mpandresy ny tokantrano rehetra, mpandresy ny ankizy rehetra, mpandresy ny vehivavy lehibe rehetra, mpandresy ny lehilahy lehibe rehetra, mpandresy ny zanak'Andriamanitra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Saotra betsaka Tompo fa misy ankonana voatay eto, misy ankonana mpandresy eto, misy ankonana sitrana eto, misy ankonana hoentinao ho amin'ny fahasoavanao eto manomboka amin'ity alahady ity. Anao zava-dehibe sy mahagaga ianao, ho anao ny dera, ho anao ny voninahitra. Saotra Tompo. Ekeo Tompo zao fanatito iza kawakani fana iru zakamki. Ny filony fikambanana maray mandreny azy no hitsotrano antsika. Alleluia. Tatsika lehiravey Andriamanitra tayony tatanay. Andriamanitra tayony tatanay mitodika makato amin'ny ray mpianakaviantsika rehetra. Dia ny ray mpianakaviana mitodika makato dia izay fatrambaralahy. Mitodika makato amin'ny ray mpianakaviana tsika. Sambanandratana tsika. Andriamanitra tayony tatanay. Pausala lalava yanao tison lupiai artsayam di fasuavanao di tanarando ubasa tanetas matuki anao tsy efa manana piaky, matuki anao tsy efa manana piaky. Ry ray be fitita iny tatanay tainy tatanay. Mihaino feokira alohantsika. Androany dia fotoana lehibe mitsofatsika rano andreto ray mpianakaviana rehetra. Dianatra ritata no mahety, dianatra ritata no bahageny, nanovana tamitika sy fombava. Misaotra anao no refi-karakarana, mitsitoany itayatany anao, mitsitoany itayatany anao. Saya tende efa soavana itanana nombaza tanyatany matukana sahai famanana piai riratefi taye nitatana arutsaya tende efa soavana nombaza tanyatany matukana efa manana riray be fitita io ny tatanay. Samy manao amen. Tsika zanaka totika makaty ihany zavaty. Tsika zanaka, tsika reny mpianakaviana dia tsodrano amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe izay tsofinao rano dia voata. Manatrika eto Andriamanitra ary anamarina sy anamafy ny tsodrano rehetra izay ho ataontsika eto izy androany ho an'reto ray mpianakaviana reto amen hoe
olombavonitsika manana an' jesosy tao anatin'ny ira fideranana ny ray fanahy masina tao anatin'ny toritenina ny ray fanahy masina tsisy de volontsony eto zao efa feniositr'andriamanitra tsika mianakavy manana finoana rahalafa zay rehetra ho tonoina eto androany dia ho tanteraka avokoa amin'ny anaran' jesosy noho izany zay ho teneny reny mpianakaviana sy ny ankizy rehetra dia manao amen ianareo tsika reny mpianakaviana ary a no mamerina zao ary manao amen ianareo ho ray voatany ny ray mpianakaviana eto amin'ny anaran' jesosy averitsika zay amen ho ray maheriny ny ray rehetra tonga eto amin'ny anaran' jesosy ho ray mpandresiny ny ray rehetra tonga eto amin'ny anaran' jesosy ho voatahirinareo amin'ny anaran' jesosy ho tonga ny an-danitrinareo amin'ny anaran' jesosy mafy be a ho sitrana ny aretina rehetra ny am'ireo amin'ny anaran' jesosy ivany olana rehetra amin'ny anaran' jesosy omeny jesosy heriny anareo ihany ankolanareo ho ray fenoositrany ianareo ka amin'ny anaran' jesosy ka andresy miaraka amin'ny ankonanareo ary ho babinareo an' jesosy ny ankonanareo rehetra amen amen favaka ihany keo tsika zao a ho an'ny ray mpianakaviana rehetra zay tseto misy akona atsika ireny misy piraitapo amintsika ireny dia ivavaka ho an'irenytsika amin'izao fotoana izao sandratsika ny tanatsika ary sady ivavaka ho an'reto ray mpianakaviana jesosy ao ianao mahay zavatra rehetra tsy areo reto rahalahy tsy areo reto ray mpianakaviana be da be ho tanteraka amin'ny ene zantsotrano rehetra izany amin'ny anaran' jesosy ho tanteraka amin'ny ene zantsotrano rehetra izany ary ny ray mpianakaviana rehetra na tsy eto aizy na izanay zay misy azy reny ny sasany amin'ireny tsy mety mivavaka ny sasany amin'ny azy reny miatrika olana koavana any ho any ho tahina ny ray mpianakaviana rehetra na ny dadatoa na ny dadafara na izanaizy na ny ray nampapa rehetra ny dada rehetra na izanaizy hoentina mbavaka eto ho voatandro azy ho afaka androany ho tahin'andriamanitra manomboka androany amin'ny anaran' jesosy halleloia arotsaya mininy fahasoavana ny tanana nomba zatany atany atokana zahay famanana piay ilay bevi tayery tatana manao vamaina tsika jiaby anaroantsika eto tafiditra anatin'ny ankonana ny zaza rehetra amin'ny herinandro ty ny fanadinana CPE a metsika mbavaka amin'ny anaran' jesosy a ho afampanadina daholo ny ankizy rehetra dia izay anao concours rehetra amin'ity faraparany a sy izay mbola anao examen rehetra ho fisondrotana klasy a hoetsika mbavaka mba ho tafita daholo amen fotoana amin'ny fanadinana mantsy zao hoetsika mbavaka tsy ho rambony aneny zanakitsika fa olohany averiko tsy ho rambony aneny zanakitsika fa lohany tsy ho ambany aneny zanakitsika fa ambony samy miteny hoe mo ambony tavar'izao ny tanatsika dia vavaka ho an'ireny ankizy ireny jesosy zao eto amin'ny pilipitra masina eto amin'ny alitara masina miraisaina mivavaka ho an'ireo ankizy mpanala fanadinana rehetra ho an'ireo mpanao concours rehetra ho an'ireo izay hiakatra klasy rehetra amin'ny anaran' jesosy kristy mba tsy ho rambo ny fahalohany tsy ho ambany fa ho ambony ho afampanadina pasy klasy daholo
afaka amin'ny concours daholy manarika soutenance tafavoaka daholy naiza naiza amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy hainao manao ny zavatra rehetra Jesosy tsofina ranao mampanopin'Andriamanitra anay tafita daholy ny ankizy rehetra tafita daholy ny zanak'Andriamanitra rehetra sekolady rehetra tafavoaka daholy amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy mahay zavatra rehetra ianao aleluia engare kagotainao tokoa kawalala inao ny faritaniko aroamiko ny tananao arovana aminy ratia engare kagotainao amaina mafy be misy aminareo a marary marary ao anatin'ny aretina mety ray mpianakaviana mety renim-pianakaviana mety ho ankizy fararotina fanatonanao an'ity altara masina ity ararotina ny fanatonanao anay mpanompon'Andriamanitra izay manana osotr'Andriamanitra ivavaka ho anao izay amin'ny anaran'i Jesosy veriny amin'ny plasinao ianao mody any amin'ny tokantranonao ianao tsy miaraka amin'ny aretina itsontsy amen vavaka ho anao izay manana olana tsy nahitana hafanafany tao anatin'ny taona maro eto Andriamanitra ary tsy miala eto amin'i Jesosy mamonjy foibe akoron-drano zany izy aleluia ivandroany ny olanao ho tapaka androany ny gada rehetra ny ozona rehetra dia potipotika androany dia manomboka eto aorianan'ity vavaka tia olona voatay ianao izay maniry zany rehetra zany dia atao izao ny tanany fahanomboka ivavakantsika vavakantsika amin'izao fotoana izao Andriamanitra mahay zavatra rehetra tsanganambony tsara ny tananareo azafady Andriamanitra tompony fahefana rehetra vavaka izay miala ny aretina rehetra naiza izany dia miala amin'ny anaran'i Jesosy sitrana amin'ny anaran'i Jesosy sitrana amin'ny anaran'i Jesosy nareo izay vaovao tonga eto dia sitrana amin'ny anaran'i Jesosy Jesosy mamono Jesosy manasitrana Jesosy manasitrana Jesosy manasitrana Jesosy manasitrana izay ao anatin'ny fahasahirananao afaka ao anatin'izany ny ozona rehetra tapaka potika ny ozona rehetra potika tapatapaka amin'ny anaran'i Jesosy reo anapavy reo rahalahy reo olona vaovao mba tonga androany reo fitahiana miala eto fitahiana mivoaka amin'ity trano ity amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy saotra tompo aleluia saotra Jesosy saotra Jesosy saotra anawa saotra Jesosy serigitana taura ni sautana makatoerantsika tompo misaotranao tompo misaotra sani mira mafy makatoeranao uni fasoavana nindafuna vaovao isamaray nindafuna vaovao isamaray sani mira tsara tozy tsara amikuyana sariketana taunao tivuntanisako ade tungambaisa tsara
Hallelujah. Sauda Jesus, sauda Jesus, sauda Jesus, sauda tiga tangan tiga Jesus, sari tanaka, sisa bulatona. Bisautanawa. Para natika mnyama mzazi. Hallelujah.